Tsy ataoko tahaka amin'ny fahazarana ny ainao hatramin'izay. Fa matoa teny ianao dia Andriamanitra manana ny voniny mifanaraka amin'izay lazainao eo amin'ny fiainako. Manambara sitraponao amiko anao Andriavivo. Hoeto ara-panambarana miakatra miaraka amin'ny fanambarana hozy izy Paoly dia miakatra miaraka tamin'ny fanambarana koa ny fahalalàny Paoly n'Andriamanitra. Ary arakaraka ny miakarana tao amin'ny efitra ny fahalalàna ambonimbony kokoa hatrany nampitoetra fitsarana sy fiadanana tao ambony na lalàny fa possible ny zavatra rehetra. Andriavivo mitenena aminay, manambara ny sitraponao aminay, mbarao aminay zava-miafo ny teninao, fenoy izahay aoka retaeta ao amin'ny fanamasina irehitra amin'ny fanambarana. Tompony tetakarivoty misy ehoa amin'ny famantarana sy fahatakana mifanaraka ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiafa mafibeona. Alléluia. Raha eo akaikinao dia okavisy eo kavananao tonga soeto amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao ary androany hariva hoe mikasika ny fiainanao Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Masangano hitanan'izay olona mino androany fa hokasian'Andriamanitra amin'ny fiainana amin'ny alalan'ny teny. Tiafa mafibeona. Sika mahalala ny Korintiana voalohany toko faharoa dimy fasivy ozy izy ny Baiboly hoe fa izay mbola tsy hita maso tsy nindrenesy ny sofina natao nafantatra izaniza na latsaka tao ambony izanizy ho efa nomanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Ao amin'ny varavarana misokatra ampitiavana dia atonganao hisitraka zavatra izay mbola tsy hitan'izanizy, tsy ren'izanizy na niditra tao am-pon'izanizy. Anao rehefa misy zavatra spesialy ao anao. Ry afaka ny hanokatra ny fonao ianao miaraka amin'ny entientam-pitiavana ngeza be ao anaty miaraka amin'ny fanomponao an'Andriamanitra teteny aminao manana zavatra spesialy na zomanao anao ao anatin'ity fivoriany tompo. Ny olana misy ireo kristianina be dia be, ndao tsy hijery hoe kristianina be dia be izay manana an' Jesosy fa tsy mahalala tsara an' Jesosy dia victime ty problème anankiray izy raiko Andriavivo ty. Betsaka amin'ny kristianina ny manome lanja ny fahatsapahany hoe miasa ny devoly. Misy ary ny sasany hoentin'ny fientanam-podisy toerana dia lasa mametraka ny lanja ny fahatahorana mpamosavy. Panisy ratsy kristiana izy anio manana tenin'Andriamanitra izy, mahalala n'Andriamanitra izy fa ny zavatra eny ambavaka efa miona aminy ianao tandremo fa sao dia tahatra miodiny anina na mananina na mananina. Asaka hoe tanazay mahianao androany zao misy vision tian'Andriamanitra hovaina ao anatinao fa zay sakana tsy ahitanao an'Andriamanitra eo amin'le dinga mpanehoana goavana be tian'Andriamanitra sy olo eo fiainanao sy amin'ny alalanao. Mino tsara ny ten'Andriamanitra no Andriavivo. Rava ty fivoriany ty tokony rava izay fanorenana avo rehetra manohatra ny fononao tsy hijoro eo amin'ny tena toerana ilan'Andriamanitra anao. Ino tsara n'izy reo karazana kristianina manome lanja ny asan'ny devoly ireo dia miteny hoe tandremo raha reny devoly zany vavaka ngeza be teteninao zany dia tenina mitsotra aminao fa tsy hijanona amin'izao izy. Rehefa misaina izay kristiana izay dia zao zavatra miseho lasa tsy sa izy mivavaka, lasa tsy sa izy tena hoe miteniteny-ponoana miatrika ny fiainany amin'ny fahasahina miaraka amin'ny fahatakarana amin'ny tenin'Andriamanitra azy satria matahotra ho misy ho tezitra eo ny devoly. Tandremo fa raha vao manao an'izany ianao dia lasa mandamitra ny satana ohatra sy adiny fiainanao eo lasa boky io fiaina efa manomboka mety io. Tanao sosiny olona be deaibe, ny olona be deaibe matahotra no aviny hoe nahoana ny bitsiny so izy sakany ary izay tahotra zay eo zoeny devoly eo izy no zongle sy manao ny fahaiza-manaony amin'izay taralina sy zavatra be deaibe amin'ny lina lalana ny fatrikinao so amin'Andriamanitra fa ohatry
teatoky ianao hoe ao aminy tena misy clé afaka ny amamino avinao. Teteny aminao a talohan'ny nahaterahanao dia efa izy Andriamanitra. Ianao tonga eto Antananarivo io miprofo fisisy satria mitovy endrika aminy ianao ary ny ampity sy fantatrao zao nolazay teny amirapiratra lavitra metra no mitatavolana ho ny anonao na dia sendra manjombo naza minoa fa ho tonga tahaka ny maraitra. Mihaino ve tsika Antananarivo? Ny kristianina sasany dia ohatr'izao ny fomba fisaina hoe tandreo ianao mamafimafy eo fansakan'Andriamanitra zany fa raha venao mamafimafy eo fansakan'Andriamanitra manjary agny devoly ny ara-bolanao dia orinan'izay miady izy manohatra ny asanao sy ny fandraranao no zany mila mailo ianao kristianina tsy dia mafana fo loatra ny ilaina fa eo amin'ilay sady manao kely manompo mananina mila mitandrina tsy haiko inona ny tokony hotandremana. Maro ny tratra ny tahotra tahaka izany ny kristianina miangavy ianao ty lesonao ny arivo ty dia metraka anao eo amin'ny toeran'ny olona anankiray miaina lavitra amin'ny fanapahana ambony hery ny faratsiana rehetra. Amen. Azanao tahaka mivavaka sasany ka tahotra devoly mahatonga azy mifadianana sy mivavaka. Aloha ny vavahana izy dia efa matahotra devoly raha ohatra tsy mivavaka sy mifadianana tsy mivavaka sy mifadianana sy tanesa tana mba tsy manafika. Ohatran'ny zavatra trotro zany zany problème be dia be eo amina mpivavaka kristianina manana n'Andriamanitra. Zao oza raiky party anankiroa torotena no anirivo. Ny party voalohany ho velariko ao anatin'ny tenin'Andriamanitra no anirivo ro karazam-pahamarinana rehetra raha baiboly atonga anao kristianina sa arivo isan-jato hitoeto amin'ilay tena toeran'ny olona mino manana ny fon'Andriamanitra tsy azo izokozonina fa any Jesosy ianao hatrizay any Jesosy ianao androany ary any Jesosy ianao mandrakizay. Alleluia. Zao aloha voalohany indrindra tiako fantatrao fa Satana dia natao resena roasa ary ampiarina fahefana tsara amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Ianao tsy mila hoe miadina matahotra azy zany. Ianao tsy Jesosy tsy baiko anao hoe hiresaka amin'ny devoly sy famaly amin'ny akory satria ianao izy izy ny baiboly araka ny tenin'i Jesosy tompo izay hovakiko rehefa avy eo dia natao hampiata didy mbitsarany efa vita aminy. Jesosy no efa nandresy teo amin'ny toeranao 2,000 taona lasa. Izy no efa niadinao ka nandresy hatramin'ny fahafatesana izay herin'ny fahafatesana rehetra koa efa ndreseny teo amin'ny toeranao 2,000 taona lasa. Jereo kely ny bokin'ny Hébreo vetivety. Manana ny rehetra ianao manana an' Jesosy. Ary amin'ny Hébreo 4:20 zao no voasoratra ao ny anaran'i Jesosy. Ko satria manana ny mofo aman-drano zazy dia manandray izany ihany koa izy mba andikanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana devoly. Eto tiako asokadina tsara ara-panamarana ny alalan'ny teny voalaza amin'ny bokin'ny Hébreo fa nahatongavan'i Jesosy nofo nanaiko vaky dia andingana amin'ny alalan'ny fahafatesana. Jesosy maty no nandringanan'i Jesosy tsy hoe ny herin'ny fahafatesana fa le manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. 20 rehefa avy nandresy ny herin'ny fahafatesana Jesosy dia voalaza sy voasoratra amin'ny 20 fa tonga izy anafaka zay rehetra mandany fiainany tamin'ny fanadevozana no mitavatra fahafatesana. Tanareo izy hitanao zany zavatra nifitahin'i Jesosy ho anao zavatra efa vita zany dia zao Satana sy heriny dia nireseny Jesosy teo amin'ny toeranao tamin'ny fahafatesana. Zany hoe mikasika momba ny herin'ny fahafatesana sy ny fahefan'ny asan'ny Satana izay heveriny Satana fa faratapony indrindra tamin'ny zavatra nataony amin'ny olona no nireseny Jesosy 2,000 taona lasa teo amin'ny toeranao. Izy izy bokin'ny Romanina raha maty Jesosy dia maty niaraka tamintsika. Raha nitsangana tamin'ny maty izy dia nitsangana tamin'ny maty niaraka tamintsika. Ianao zany efa tao amin'ny
Alleluia. Amin'izao fotoana izao Jesosy ara-panahy ao anatinao fiainao indray miaseho ara-mofo androany. Ozy izy ny baiboly eto Hébreux 4:25-30 nitanjony Jesosy tamin'ny nahatongavany nonofo nanaiky tonga zaza izy tamin'ny fahafatesana dia niahafahany Jesosy mitondra ny problème anao atany am-boaka mandrakantotrao eny mandrapahafatinao anananao an'ilay fahasahina miaraka aminy fa tsisy ninninona tokony hatahorana fa tsisy risika tokony horaisika eo anatrehan'izay programa rehetra lanaovanao eto ambony tany fa ninninona ataky satanika rehetra tsy zavatra mitaka manakana anao eo anoloanao Jesosy manome antoka anao fa mandresika araka aminy ianao. Inona ilay izy? Inona ny tenin'ny tompo talohan'ny nahafatesana? Talohan'ny nahafatesana izy ny teny an'ity teny ity. Tamin'izany olo fotoana lasa zany dia efa mivoaka didi-pitsarana fa Satana dia efa valo mefaresy chaos total. Izy liko tompo folodiny fa valambiny fokatra amin'ny dimy fahasimby folo. Ny tsara ny fanambaran'ny tompo dia ny akaikinao manaraka tsara hoe ny tenin'i Jesosy sy ny afatra nomeny anao ny arivo. Liko tompo folodiny fa valambiny fokatra amin'ny dimy fahasimby folo. Fa hoy Jesosy taminy zany ao izy mahita Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra fa ino izy efa nomeko fahefanareo anitsaka menarana sy maiko sy andesy ny rehetra na amin'ny fahavalo ianareo ka tsisy ampaninona nareo akory zany. Ino ene Jesosy dia nanome antsika lahery sy fahefana ambony sy manapaka ny devoly ary natao andresina hoe rehetra na amin'ny fahavalo tsika tsy zany ny teny an'izany eto fa mibaibolonao amin'ny liko toko fahafolo ny andiny fahasimby folo milaza an'izany eto. Jesosy tsy niteny izy hoe raha misy ny asa devoly sy ny fahefana amin'ny fiainanao ny hery sy ny fahefana rehetra dia ampaninona kely ianao fozy izy ninninona mitranga eo ny fefaran'ora tonga saina tsara ianao amin'izay zavatra rehetra efa nataoko anao no maniko mba hijoroanao amin'ny fandresena eny ambonin'ny tany dia zao ny zavatra tiako ampahafantarina anao izy Jesosy reny hery rehetra sy fahefanana amin'ny fahavalo rehetrareny ninninona hoentiny eo zao fataroanaka tsy misy ampaninona anao akory zany rehetrarehetra zany. Ianao dia neto am-piadoana dia tianokatra ny sainao sy ny vision anao no any arivo hoe io zavatra lalovanao io tsy ampaninona anao io. Tsy zany no teny an'izany Jesosy no teny an'izany. Raha zany no teny an'izany mety diso na mampiresaka na mampahery fotsiny fa zany tsy niteny an'izany aminao tsy zany no teny an'izany aminao Jesosy no teny an'izany aminao. Dia ndao le tsika etrehitra amin'izay ty zavatra anankiray ity inona ny antoka tokony ho ananako fahatsapana amin'ny androany fa tsy ampaninona izy tena Andriamanitra anankiroa. Isaia 30:7 zao lazay tena Andriamanitra ny fiadiana rehetra voaforona amelezana anao dia tsy misy ambininy. Zao le izy Satana zany mamola vola fitaova-be diana be dia be foronony mba amelezana anao fa ozy izy ny tena Andriamanitra hoe reo zavatra rehetrarehetra foronony amelezana anao reo tsy misy ambininy reo nareo ina dikanao tsy misy ambinina sy tonga any aminao zany fa mbola tsy teraka akory le izy dia efa matery zay dikany hoe tsy ambininy mbola tsy mibotsa akory le programa dia efa tonga ombo ny dikany tena anakoro le izy ny Isaia miteny an'izay Jesosy le miteny hoe ninninona herenana amin'ny fahavalo dia tsy ampaninina anao zany tsy mitovy le hoe tsy ambinina sy tsy ampaninina. Le tsy ambinina vao tsy miainga akory le izy dia tsy misy heriny fa le hoe tsy mampaninina mety miantra le izy fa tsy maharava anao zany. Tsara zegny hitanao ro ten'Andriamanitra anankiroa reo fa maninona nga Jesosy miteny an'izany fa inona ny antony mahatonga azy miteny an'izany. Wow. Ozy izy hoe ninninona fiadiana ty Satana andikanana antsika ty andesena antsika amin'izay fahefanananany fa na ny hery ny fahafatesana azy amin'izay Jesosy dia efa ndesena mialohan'ny fotoana mba nananareo antoka fa zay karazan-javatra rehetra tia ho tanterahana aza matahotra
satria ny fahateram-baovao dia manome anao ny antoka amin'ny ankehitriny fa rehefa avy nandresy izy dia tonga ao anatinao zay. Rehefa avy nandresy izy dia ao anatinao vao tena midiratra anato zany hoe tamin'ilay fandresenao rivotaona lasiny amin'izay nanomana izy amin'ny andro androany fa ao anatinao izy. Ary izy moa Jesosy voalohany izy ny tompon'ny finoana, manana ny finoan'Andriamanitra ao anatinao zany ianao ara-potoana le finoana namorona an'izao tontolo zao amin'ny alalan'ny fananao an'i Jesosy satria le tompo sy mpanefa finoana mihitsy ny ao anatinao. Izy ny tompon'le izy ary ndray faharazengezam-be ihany koa izy manefa le finoana ao anatinao. Ianao zany eto alohan'ny arivo mamolavola ny fiainanao, mamolavola ny fiainanao anampahalalana amantatra ny finoana. Ianao mamantatra ny finoana ohatran'izy zay révélation ilaina. Révélation na fanambarana ilaina dia miantonga anao olona anankiray manana ny kapasité, ny fahafahana sy ny fahalalana mamantatra ohatran'izy Andriamanitra sy ny finoana. Zay fotsiny. Tsy sosianao tsy tokony fanahina ao anatinao na kely aza hoe ahoana ny fomba ahafahako manefa an'izany finoana zany satria tsy ianao nanefa azy fa Jesosy no nanefa azy amin'ny alalanao. Izy tonga ao anatinao miloha amin'ny fotoana anehoananao zay le fahateram-baovao. Nitahirinao tamin'ny famindram-po izy ary nifaritany miloha amin'ny fotoana atongavanao aminy ny alehibe sy alavitra ny alavitry ny fitiavany zay manarona ny famindram-po manam-potoana anao ny toeran'ny olona ateraka indray apta fera afaka ny aneho an'izay voninahitra zay amin'ny androany rehefa manampatsapany ianao fa ao anatinao Jesosy. Zay no tonga ny boky Romanina ny teny fa fombola mpanotsika dia efa maty amintsika izy. Vita réservation miloha amin'ny fotoana iverenanao ao aminy ny zavatra rehetra ilainao atombana amin'ny faneonanao ao anaty fandresena. Ry kristianina malala ny rehetra dia efa vonony zao tsika miteny zao. Ndao lay sika tsy talandalina kokoa. Militatsika tsara amin'ny fanambarana miafina ao anatin'io teny io. Ny fahamarina raha-baky teny rehetra ny lazain'i Jesosy izay miteny amintsika eto fa sady tsy ambinao le fediny ny tsy ampanina antsika le fediny. Mila mifarana treo zany fitanisantsika zavatra tsy mety trony. Manomboka zao zany tandeha miteniteny foana dia zavatra hitany masonao dia isaky ny trany zany atao hoe malemy finoana fa misy zavatra votsisitsisy volakany dia efa tasolotra eny amin'ny tare hoe kay mamona ihany le izy fa le ara-panahy zany zany atao hoe olona enjana be ara-panahy zany misika ohatran'i Jesosy amin'ny anatrika ny fatiny Lazarosy zany atao hoe danse problème mangeza be fa tsy mampiala ny smile mihitsy satria zany grand rehefa miasa. Alleluia. Hitanareo izy io zany tsy azo sikisan-dohana hoe zany septième level na any amin'ny dimension faratapony. Raha misy problème mbola mahazona fatoniana ao anatinao ve anao, mahazona fatokina ohatry fijorony Jesosy ve, afaka ny ampaheriny manodidina anao ve anao, te hitasolotra ve fenao le mijoro papahery tahaka ny Jesosy papahery zay le manana azy ao mananaka tsara amin'izay tsika. Ianao zany zao amin'izao fotoana itenenako zao raha ao anatinao Jesosy izy nanome antoka fa omenanao le izy fahefana aitsaka maikona sy omena rano mba nieretrana na ny fahavalo eo mbany fahefanao dia ozy izy dia zavatra mitranga rehetra eo tsisy ampaninanao zany na kely azy ny antony so izy nampanantena fotsiny hoe ino le hery dia eto any fa izy mihitsy no tonga ao anatinao tamin'ny fahateram-baovao. Raisiko Jesosy zany hoe le Jesosy teny tamin'izany présent anefa zay zavatra nolazainy amin'ny alalanao amin'izao fotoana ankehitriny zao. Zao fotoana ankehitriny zao zany fotoana tsy tokony hitanondreanao ao anaty ady, fotoana tsy tokony anambolenao angle hoe aiza ho aiza eto amin'izao toeran'izao zao misy an'ny Satana côté jardin sa côté cour eo amin'ny centre zao izy sa ariarina reny zao ianao no tonga eo amin'ny toerana anankiray aza manambolo kely akory hoe aiza amin'ny présence Satana. Satana fa valo efa resy izy no matahotra mihitsy sao dia mialany hitanareo ny attitude ny olona anankiray dia misy ifandraisany amin'ny fahalalana anana. Ny olona rehefa manam-pahatakarana ara-panahy
dia manana fijoroana miavaka ny olona rehetra izy. Zavatra mampanika an'izao tontolo izao amintsika azy satria fantany fa lehibe izy eo anatiny noho izay misy eo amin'izao tontolo izao. Hitanao ny zavatra fantatra eo zany dia maritra ny fisehonao. Nao antsika hijerikely zavatra anankiray tao anaty baiboly. Ny tena mahafinaritra an' Jesosy indrindra zany raha tia androany arivo ity ny resahana dia isy karazany olona anankiray atao am'rokisia manana an'izany fahatakarany présenceany zany ny zavatra efa vitany ny teny efa nomeny anova langage amin'izay. Zany hoe ny fomba fiteninao hatramin'izay dia hoe mafy ny olona na tsisy mivola ny aretina mamely tsy hita velively tsy araky ny aina fa tsy hoe akamona vozona marary ny kiby tena nona zay zavatra tsy teneninao zany tsy zavatra pozitiva mihitsy nangely azy. Hitanao rehefa fomba fiteny reny zany dia ohatrany faniliana mikolaka le fahamarinana efa voarainao efa iainanao sy zava-misy ao anatinao. Andriamanitra zany efa manao zavatra mitonona be mitsy no manina ho amin'ny fandraisenanao androany. Ro hitanolasa izy efa nanomana azoany sarobidy androany zao. Tianao fantatra zany ny fahavonon'Andriamanitra ampandresenao any eo an'ilay fandraisena vonona ao anatinao tamin'izay vitanao anao dia mbola mihoatra lavitra no mietaetanao te hitan'izany vokatra zany. Zao izy tongava saina ny fomba tsotra androany arivo fa le fomba tsotra nananao androany arivo io no amaritra ny dingana goavana be hitondrany anao raha pitso. Tsika mantsy olona andeha lavitra. Amen. Dia tsanao manabakasy tsara alohan'ny andianina hoe olona ohatraniza moa zany androany. Kitaka arivo teny zao eto androany arivo isy olona zao vao vity ty révélation androany arivo ty mody miaraka amin'ny fahasalamana be amin'izay tonga dia miovany ao anatin'ny sainao sy le olona kivikivy reny tsy matahotra ny ovaty fa olona mandresy hery ny fahafatesana ary avake miteny ara-potoana hoe vita ny mombanao androany. Alleluia, alleluia, alleluia. Ka Satana fa avaly efa resy ary efa resy mandrakizay izy. Tsy andresy zany misony mihitsy izy ary samanao eo amin'ny fiainanao misy onjany fandreseny zany. Impossible zany. Alleluia. Zavatra efa nisy dia zao kivy izy diso fanantenanany aminao izy rehefa nandray an' Jesosy anotsomary ka sika tsy nantsona hiasa saina zany. Natsontsika ampiaka fahefana sy fitsarana tamin'ilay didy mivoaka roa arivo taona lasy fa efa resy izy ary resy Jesosy teo amin'ny toeranao izy. Efesana toko fahina andiny faharoambin'ny folo sy andiny fahatelo-ambin'ny folo dia milaza ny baiboly inona ny zavatra milasan'ny tompo androany arivo tafio avokoa ny fihedin'Andriamanitra. Tsika tsy hijery an'le andininy areo rehetrarehetrareo tsy hijerentsika fa hijerentsika androany mikasika momba ny andiny fahina ambin'ny folo sy andiny fito ambin'ny folo amin'io Efesiana io. Efesiana toko fahina manomboka amin'ny andiny fahina ambin'ny folo. Be dia be izy ireo ny fihedin'Andriamanitra tokony hotafiana mba ahafahantsika mafahatra. Dia amin'ny andiny fahina ambin'ny folo milaza ny baiboly hoe ary fanampin'izany rehetra izy dia tany vola ho apiky zay azahoanareo amonjana tsy pika amin'ny rehetrarehetra zay le fanilay ratsy. Hitanareo hoe manana fon'Andriamanitra tsika ao anaty dia in'ilay fon'Andriamanitra iny raisitsika bokle apika le izy ahafahantsika zany izy izy baiboly azontsika amonjana tsy pika rehetra amin'ny rehetra. Dikany hoe mamono an'le izy sa isaky misy afo mirehitra zany avy any alefany dia tonga eo vao maty non fa voeny aminao fotsiny le apiky dia tsy mahomby izy manjavona le zanatsipika alefany misy zany tonga dia manjavona eny am-panidinana. Zay le mahatonga ny teny manam-pahefana afaka ny ampanjavona fivitosana eny am-pitoerana eny. Antaony hoe ozaraky kely le izy militsika zany mitanana zany fomba fisainana zany ny atao hoe finoana dia fandraisan-dahatra teraka avy amin'ny teny. Teninizany renao androany ariva dia nenizany ininao teninizany tafatoetra ao anatinao ambaritra ny fononao ise olona hoe iza marina ianao eto androany ariva. Enoy hoe raha tena ohatr'izany tena Andriamanitra zany voarainao dia karazam-polona ohatraniza loatra no tokony ho hita androany ariva ao anatiny satria Andriamanitra milaza fa Jesosy mitombo sy mpandefa finoana misy fon'Andriamanitra ao anatinao. Inona ny zavatra efa vitan'Andriamanitra talohan'ny fotoana tongavany ao anatinao tamin'ny fahateram-bavony teninao hoe raisy Jesosy ato anatika. Dia atao amin'izay tsy isainy raha ao zay finoana zay dia zay finoana zay no apinga azahoantsika mamono zanatsipika rehetra amin'ny rehetra le fanilay ratsy zany hoe matoa mandefa zanatsipika ny devoly tsy samanakaiky anao izy tsy samanakaiky anao izy zany alafatry izy mandefa tsy samanakaiky anao izy matoa zany izy mandefa zanatsipika anao atao avy ao anatin'ny
raisy ny famonjena ho fiarovan-doza izy sy ny tenin'Andriamanitra ho savatry ny fanahy. Ny hoe savatry ny fanahy dia manambara le teny mpahamarinana lazaina avy amin'le teny velona ao anatinao. Amin'izay fotoana izay izy tsy hoe manana connaissance biblique ianao, tsy logony ao anatinao, fa hoentiny teny amin'ny fanahy ao lasa savatra ao vavanao izy remany fiantsonan'ilay izy. Tsaka tsara ny tanazay. Zao zany raiso lay teny izay mifanaraka amina situation anankiray ilana ny fidiran'Andriamanitra tsara dia zao ataovy renao fa voaka avy ao amin'ny fananao sy ny fatakanao ray manontolo le izy dia hitan'Andriamanitra hoe surenao dia manamarinaandriamanitra. Ohatran'izao fetaka le izy ataozao tsara ny tena zao ho ianao hoe zao ny teny voaraiko avy amin'ny tompo ahy rehefa zay hitadidio fa satria tsy mahazaka an'izay izy ny devoly tsy mahazaka an'izay fa tsy maintsy miala amin'ny fahavalo raha vao tena resinatiny anatin'ny fonao hoe zao ny raiko avy amin'Andriamanitra dia miteny le zelazain'Andriamanitra amin'izay tonga izy dia miala. Iny izy tsy mila loasina vao maheno rema izy dia miala fa raha mbola mijaka amin'ny logo ianao dia mbola famaly aminao izy ianao mahiteny Andriamanitra dia soa teny hoe za koa mahay fa andrasana hoe ozaraiko aminao izy rehefa avy eo ozaraiko aminao izy rehefa avy eo. Alleluia. Hitanareo ao Kolosaiana voalohany toko 5:25 Jesosy ny teny hozy izy Paoly apôstôly hoe ary ny fahafatesana hozy izy ny fahavalo farany resena dia zao nefa ny zavatra mitranga resy ny fahafatesana raka daholo zany no karazana fahavalo lehibe teo amin'i Jesosy dia ny farany tsy maintsy ny reseny dia fahafatesana. Zay ny resiny tamin'ny fitsanganany tenany tamin'ny matiny mba hahafantatro ve fa ireo karazana herin'ny fahavalo rehetra amin'ny katalogy sy mody rehetra misy eto ambonin'ny tany ny reseny Jesosy hatramin'ny général sy lehibe sy maréchal faratampony indrindra atao hoe fahafatesana. Oravalava soa dia legima say aloko rabe aloha zay Jesosy tao ny fitsanganany zaho izy no alfa zaho izy no omega any amin'ny farany indrindrany tsy misy fa zany farany indrindrany ary aloha indrindrany tsy misy fa zany tany aloha indrindra dikan'izay zay ho tena ndritra azo refesina n'olo fa tokana ihany tsy vory misy Jesosy hoe mahazo miteny izy hoe zao lehilahy zao. Alleluia. Karaha nisany dingana mony re sady goavana tokony ametrahana ny fifalianao dia zao Jesosy nandesiny herin'ny fahafatesana teo mitoeranao. Alleluia. Profarany tamin'ny fanafoanana ny herin'ny devoly tsy anankely sy fahefana mandrakizay ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izy ny baiboly hoe Jesosy nidina tany amin'ny fiainantsika natakeny tany amin'ny fiainantsika tamin'ny hafatesana ny herin'ny ray manontolo dia zao ny zavatra mitranga tsy fanalahidin'ny fahafatesana ny teny tanany. Baiboly miteny ilay manana ny fanalahidin'ny fahafatesana eo aminy izy amin'ny boky ny Apokalipsy fa tahorin'ny fitsanganana io ny fahefana sy hereta amin'ny fahafatesana sy ny tompona andraikitra momba ny fahafatesana misy kolapsy. Dia zao ny zavatra seho tahorin'ny fitsanganany tamaty rehefa avrava ny herin'ny fahafatesana ary tsy azo ny fahafatesana ny tazonina izy satria nitsangako velona mandrakizay ny mpamory sady Andriamanitra avy eo Jesosy dia nanolotra ny fandreseny ho an'ny fiangonana. Avy nitsangana tamaty amin'izay izy dia izy maintsy ny Petero ianao natao mivato fandrena amin'ny fiangonana kozy izy dia hoe fondation apostolique. Alleluia. Fa zao fa tiako tenenina aminao teny mielo fa mivavady ny fiainantsika tsy anesy azy dikany hoe vavady ny fiainantsika dia vavady mielo zay mponina rehetra amin'ny elo sy ny devoly finoany ray manontolo manao zay planina rehetra andavana amin'ny fiangonana dia izy tsy aresy azy satria tsy sasany efa fiera satria vita mission accompli. Alohan'ny nisehoanao zany androany mandesina moka didi-pitsara atonga ny satana anaiky ny zavatra teneninao le naniraka anao efa miteny efa vita ary zavatra azo antoka dia zao ninninona avy any fiainantsika sy vavadiny any voatrehanareo dia tsotra tsy arisanareo zany dia mitenitenao zay courage am'izay mandana fa vita eo laminy eo mety eo aloha ny dioneo ty amiko a rehefa tonga fotoana tsy maintsy iseko eny amin'ny raha ho anlanitra ifampiarama sy famiantsika satria fandeseko a lasa fandesena mihitsy
teny mamy be zay no vakiko mihitsy le izy tinareo ve izy vakio fa toko fa 20 andiny fa 20 ka hatramin'ny 20 ozy izy ary zaho milaza aminao koa ianao amin'ny Petera ary ambony zany ity vatolampy ity maoko ny fiangonako vavady ny elo hadesy fiainatsika tsy aresy azy ozy izy maintsy ny Petera tsy fanalaidiny fahafatesana nomeny amin'ny Petera fa fanalaidiny fanjakany lanitra mekanao fanalaidiny fanjakany lanitra ka zao fotsiny sy fezinao eto ambonin'ny tany dia feheziko ny an-danitra miova amin'izay zao tantana manomboko zao lanitra toerana confirmation fa ny tany toerana décision na fanapakevitra dikan'izay sy hofezinao eto ambonin'ny tany feheziko ny an-danitra ary ninona vahana ty ambonin'ny tany dia vahana any an-danitra jereo zavatra misy nomeny Jesosy ny fiangonana ny fandreseny zay mahatonga ny vavady ny fiainatsika tsy maharesy ny fiangonana afantatrao ve fa nomen'Andriamanitra antsika ny fahefana tamin'ny fandreseny ny fiainatsika sy ny fahafatesana ambany heriny ary Jesosy dia teny fa ny fandreseko anaka ny fandresenao ary zay mahatonga azy tena Marka 16 ozy ito Marka 16 famantarana araka an'izay mino anao izy izy dia zao ny ampatarana ny zanao zany ampatarana ny zanao zay le famantarana tsy zavatra ohatrany hoe ovaina atao fagagana hoe famantarana manaraka ny zareo dia hoe ovana voamalala ty tsy zay fa ny famantarana manaraka ny zareo dia zao amoaka demonia mianaraka izy fantatrao dikanao amoaka demonia zao le izy dikanao mamoaka demonia dia mandroaka demonia amin'ny fotoana inona ho an'i Jesosy dia nao tsy mantsoina hiresaka amin'ny devoly Jesosy mahazo miresaka aminy satria fantatry ny devoly fa Jesosy tsy azo andaigana tsara mitana zay mianatra zay no tonga azy le teny hoe firinareo no ato dia tsy mahazo miteny legiona zay dia legiona Jesosy mandeha mibaraka iny daholo dia misy amikosoa rehetra ratsaka trany anaty ranomasina misy an'le legiona rehetrarehetra tao anatin'le olona allo tondro tsara tana zay me fa ianao tsy nahazo baiko hoe Jesosy tsy niteny hoe tsy niteny Jesosy hoe mifandraharaha devolinareo na miresaka aminy amin'ny anarako dia naikenareo izy tsia fosy izy hoe mamoaka dikanao mamoaka mandroaka ary devoly zany fandroaka hitanareo any amin'ny province dikan'izany fandroaka zany ino ny dikany fandroaka tian'olona mahafantatra alia ny dikan'izany ianao zany rehefa mamoaka devoly amin'ny anaran'i Jesosy tsy mila tsara fanahy fa dikanao mandroaka ale iza ny teny amin'le toto hoe toto mandala moa raha zany ataole toto dia atondra n'izao ny ramba mandroaka dia mianaka fandroaka ny devoly misy tonononay mandany fotoana ela be eo zavatra ataony favaly dia mitanisy eo tsy tiany Jesosy ianao horeraka tsy tiany Jesosy ianao hosahirana fa ozy izy famantarana manaraka an'izay minoany dia zao izy ampifinoany ampitsoa azy anapahefana androaka devoly hoanary zany no tokony atao ina ny attitude tokony ananako ity tamin'ny fampianarana tsotsotra amin'izay tsika ahafahanao mijery ty tapany faharoa ty hoe eo amin'le toerako ahafahako mandray an'le sampaminana tsy takatry ny saiko hopofoko amin'ny amaininy tena mandresy lahatra tompoko ianao zany tokony horesy lahatra ny zavatra tsy takatry ny sainao satria ianao mino fa ny hery ao anatinao afaka misambotra zavatra mihoatra ny fatakarany fangatano sy irinao ary mihoatra lavitra ozay azo sainao inona mba olombelonao efesy anaty avany teny an'izay baiboly tsy verenako tso zay aza miezaky ny lasaka eo amin'ny sy fisaitsaina maolombelona rehefa miaraka amin'Andriamanitra misaina mifanaraka amin'le teny voarainao sy teny toetra ao anatinao tsangantsara tana zay ohatran'izao le izy zay mahatonga an'Andriamanitra ny teny tamin'ny Josoa niala vorarany lalanao sy ampambinanao zay izy dia zao aza vela hiala eo masonao zay izy zay teny rehetra voalazo anatin'ity boky ity saintsay hoandro amanarana manina izy ny sainsainanao manarana mahatonga anao mamaky teny isanandro sy mihinana an'le teny mba hanova an'le fomba fisainanao l'unité hifanaraka amin'ny programme an'le parole illimité vakinao satria ny fisainan'Andriamanitra sy ny fahendreny dia aseho
zay no miteny doly dia zao le izy mianao tsara venareo zavatra misao dia zao misy fotoantsika rehefa miatrikady dia mitenitenin'Andriamanitra zany dia zao ataontsika tahina ao anatin'ny famainana io tahina vetivety kely io izay ihany ary le fitahina miezaka mandiza salama fa tsy marary misy manay tena kely ohatran'ny salama zany rehefa no teny salama rehefa kelikely tompo meo amin'ny fahasalamana raha fakapitsina mbola tsy loatra le dia ohatran'ny hoe tompo rovina vositrany ohatran'ny miala le fomona fa sitany ianao ambinina indray ianao dia rehefa teny ianao ambinina ianao satria fanambinina tenena mandresy ao amin'ny ady saingy zao le izy mahatonga anao mbola tsy tena resirahatra misy fanahina sy konflike raisinao saina maha-olombelona le teny dia le mbola misy fahenden'olombelona tafiditra mahatonga an'le folo tsy tafatoetra sy tsy maharotoerana tsara satria miazona anao tsy androso am'le tsy anetsika le fon'Andriamanitra efa misy ao anatinao nraisina tamin'ny fahateram-baovao le zavatra misy tanymasonao ety ivelany zao lesona azomena andresenan'izay alleloia eto zany dia tenaitra anao tsy ny fahaizanao tenin'Andriamanitra no ilaina hoe ainao tsenjery le izy fanomboana fampidirana ny fidiranao isan'ny olona mahay tenin'Andriamanitra ilaina mahay tenin'Andriamanitra fa tsy tanjona ny fahaizana tenin'Andriamanitra ny fiafaran'le fahaizanao tenin'Andriamanitra sy fiaranao tenin'Andriamanitra dia ny fahaizanao mampiasa n'le teny ahoana ny fomba haizako mampiasa n'le teny zay ny idiratsika ao amin'ny fanamasina maniraka anao fanamasina anapahasahina ijoro ao amin'le teny rehefa fenao anatinao fepetra anananao ny fahafenao ny herin'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay tsy logotsotso enao le mahitenjery tenin'Andriamanitra tsy le mahafantatra rehefa ohatran'izao dia ohatran'izao ny atikile dia ohatran'ity tsy le atikile fantatra fotsiny fa lasa rema ao anatinao le izy lasa teny fiainana ao anatinao le izy vitanao tsara indraindray mamerina tenin'Andriamanitra maro nefa renao tsy avy eo mifananao nefa le izy fa nanenao tena miezaka be satria efetrany hoe mafy be le zavatra misy dia mety miezaka ihany anao confession positive tena zao le confession positive teneko Andriamanitra dia ady antoko samy mino fa rehefa ve izy fahagagana zao kety zao dia anao zavatra Andriamanitra tsisy fitsarana kory ao anatinao amin'io fa sady mitsikana mongidina hoe tsy hay be niany satria le saina miazo lotsy androso rehefa avy eo mifananao le teny dia mampitoetra fatokina fiadarana sy fiadarana zay le fatarana fa tafiditra-panahany zay le teny zao ny fahafitanao misy fatokinao dia misy fiadaranao ary fona dia manomenao fahasahina amin'izay anao zavatra zany hoe azo le teny ianao hoentina amin'izay anao zavatra nanena antsika mitenitenin'Andriamanitra mavesatry ny sakan'izany ary amin'ny zava-misy mbola mbana dia tadikio salany hoe miate hanahana tiatoko sy fiatoko zany ianao nefa izy izy baiboly ny fianahanana dia vontana ary ohatra dia tsao Luka toko fahaefatra Luka toko fahaefatra Jesosy koa netratran'izany tany Jesosy vao tonga tany anefitra ny Jesosy teny fa tia mpianatra koa izy tamin'ny fiainan'Iray manontolo vao tonga tao anefitra izy vao niteny Jesosy hoe voasoratra hoe dia mbola nanatra fotoana Satana namaly azy hoe za koa mahafantatra izay voasoratra ohatra hoe niady hevitra tamin'ny devoly teo izy voasoratra hoe ataso le vakio hoe Luka toko fahaefatra toroa tsara tana zay niany misy lesona ngeza be tian'Andriamanitra mampitaina no hoany Luka toko fahaefatra manao kondeny voalohany ary Jesosy feno fanamasina dia niverina avy tany Jordany ary eto fanatany efapolo andro izy ka nalainy devoly fa raha tokony amin'izay ny fakapanahy ary tsy nihinan-kanina koa izy tamin'izany androany tsy nihinan-kanina ka rehefa tamin'izany dia noana izy hoy ny devoly amin'izay tamin'ny avy any rehefa hitany devoly noana izy efa tanjanina ny iray olona noany mofo na zanak'Andriamanitra marina ianao teneny io vato no tonga mofo fa Jesosy namaly azy hoe voasoratra hoe tsy mofiany veloman'ny olona logo ny anaran'izay ary devoly avy eo mbola nanam-potoana indray ny devoly mitondra azy niakatra tena ny azo indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao dia hoy ny devoly omeko anao zao fanapahana rehetra tamin'ny masonao zao mavonany efa natolotra azy zany ka izay tiako no omena azy ko raha ekoaky ito anatreka ianao dia ho anao avokoa zany rehetra zany fa Jesosy namaly hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ny akofanao ary Israely ihany no totonao dia mbola tsy nizaka izy fa mbola tenavy devoly tarina ary tonga zanak'an'i Jerusalema indray izy dia nampitoetra azy teo tamin'ny tempoly ka anao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mivarina any ambany any voasoratra hoe izy adidiny anjeliny aminao mba hiaranao
Ary retana itonandreo anao fa anao tafitoana vato tokotrao fa Jesosy namalika anao tamin'ny hoe voalaza hoe eo am'izay hitanareo voalaza hoe aza maka fananjovan'Andriamanitra tamin'ny voalohany Jesosy miteny hoe voasoratra hoe dia mbola nana fotoana nampiresana am'izay izy fa nefa rany am'izay vadika riemaly izy voalaza tsy voasoratra tsona voalaza voateny Jesosy hoe voalaza hoe aza maka fananjovan'Andriamanitra rehefa tafitra am'izay zay fakapana dia nandao azy ny devoly hitanareo mahiten'Andriamanitra be dibe ianao dia le tena toerana fotsiny hoe voasoratra hoe zao ny voasoratra dia mbola afaka ihany Satana ambilizalizy eo fa zao mandrapatonga an'izy ho voalaza dia mbola eo foana izy ampiresaka anao fa androany arivo afadio rema le logo afadio tonga teny fiainanao ambavan'olo izy afaky misy fiatraikany eo amin'izay tontolo miaino anao na hita maso na tsy hita maso fa Satana vao mahita olona anankiray feno miaraka amin'ny fanamasina ny tena pasaina tenin'Andriamanitra na tsy masina izy miala ho azy ary io karazan'olona io hitan'eto androany arivo io karazan'olona io any hitan'eto androany arivo hitanareo amin'izay izy zavatra miseho zany ao amin'ny 2024 Jesosy tsy niteny tsony hoe voasoratra hoe fa tonga dia navadika eny hoe voalaza hoe ka ny fahalalanao izay voasoratra dia tadio fanambaranao an'le izy sy ny fatakaranao an'le izy sy mbola mahataitra ny Satana fa rehefa tonga révélation le voasoratra dia lasa remaly logo zany hoe tonga eo ambavanao le teny fa teny tonga dia manan-dantsy ary natao izy fiatraikany eo amin'ny situation amin'izay le izy atolo tsara ny tanan'izay amin'izay le fahalalana maro ny soratra masiny amin'izay zay le mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe tsy hoe teny fantatra io fa teny mitoetra ao anatinao rehefa mpitoerinao ne le teny dia mampitendery anao eo anao le mitendrery amin'izay anova ny sainao amin'izay anao zay le mamono fanamasina vao feno ny fanamasina amin'izay anao dia miteny ohatran'Andriamanitra miteny satria renao fa nahazakanao misy le teny hiteny zavatra anankiray ao anatina fotoana anankiray dia hitanao raha tsy mioviny dia ohatra mandiso an'Andriamanitra tsy marina zany ka androany arivo raha misy olona efa be dia be izay teny renao zay fa anao pratika tsika androany tsy teny tsontsika eo zao ny voasoratra fa ilasitsika androany hoe zao ny zavatra mitranga amin'ny anaran'i Jesosy misy mazava alleluia dia izy mazava amen zereo fa nandao azy ny devoly mety efa niteny anao hatramin'izay fa tsy nety nialy Satana fa nanamary tena foana izy hatramin'izay mety mbola tsy niova ny zavatra rehetra hatramin'izay fa tiako ho fantatrao androany arivo fa tsy finoana ny fiananana mety misy tahotra ao mety misy fanahiana ao mila lasy ianao aloha manangonery ao anatin'ny vavaka mitenena miteny tsy fantatra satria vokatra tsy fantatra ny mahatonga anao verevitra io andana ambony ao amin'ny fanamasina nery Alleluia ribakaso feno reno amin'izay feno hoe ivereno masika amin'izay rosakadiavano amin'ny anaran'i Jesosy le teny ino lasa rema ao anatiny amin'izay hiteny zavatra anankiray amin'izay anao miova ny zavatra rehetra kaka ny tontolo ary tao miova tokoa le izy satria Satana amin'ny fotoana iny efa manoka miabandony misy vao miala any anao miaraka amin'ny fofokaina mponina be tonga dia mahafantana ny tokony ataony izy andao hiala fa tsy mety firesaka ty tsy midingatsika intsony ty amen nefa tonga amin'ny Paoly miteny aza manary na inana imony faoka fivavahana sy fonina mba misorana oentinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadan'Andriamanitra izay mihoatiny ny fahalalana rehetra tanareo le fiadanao anatinao hoe mihoatiny ny fahalalana limité fa mihoatra noho izay io fiadanao anatiny hitanareo zay mahatonga antsika miditao amin'ny fanahy oentin'ny fanahytsika any amidikana mihoatra lavitra noho ny fahalalana fisainana dia zay mahatonga le fiadanana tafatoetra na tsy takatra an'izay loha na zavatra mitranga fanamasina efa miasa le anatin'izay fanamasina efa miasa zay ny fiadan'Andriamanitra mihoatra noho fahalalana rehetra iaro fonao eo amin'izay tafiditra amin'ny fiarovana mahazo toerana ampono amin'izay le fiadanana miaro ny hevitra amin'izay le izy aiza le hevitra ao Kristy Jesosy zany hoe tsy mivoana sy tompon'Andriamanitra amin'izay izy zay mahatonga antsika miaina mihoatra no ny fahatakarany saina maha-olombelona satria io fiadanana io miretsika ao amin'ny fanahytsika ao anaty rehefa velona le teny ao anatsika tsy teny fantatra avy amin'Andriamanitra tenena sy averiperina no ilaina fa teny velona tafatoetra ao anatinao
famanjaka ao anatinao ny fiadanan'Andriamanitra dia tsy misy tahotra intsony ao a nanomboka misy fahasahina amin'izay ao anatiny. Raha hitanao fa mbola tsy miova ny zavatra rehetra, mbola tsy teraka izay fahasahina izay, mandana miverina maka fiadanana sy fitsarana ny tenin'Andriamanitra, atao ny fanamasina mitenena amin'ny teny tsy fantatra, avy eo miverena masika amin'izay. Aiza mampiasa izay anananao amin'izay manomboka hatreo fa ny zavatra ao anatinao mavita manova zavatra mihoatra lavitra no fahatakarana. Efesiana ray kely boky Efesiana vetivety. Efesiana toko fahatelo andiny faharoapolo fa fiteny foana izy ity. Ozy izy hoe, ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ary an'izay mahay manao mihoatra no zavatra rehetra, mihoatra lavitra no izay rehetra angatantsika na iverintsika azy araka ny hery izay miasa ao anatsika. Fo azy zay hery zay, zay hery zay fa ao anaty ao tamin'ny fahatena vaovao. Fo azy zay ahoana fomba moazako azy, ny amoazako azy dia tadio fantatro fa zavatra rehetra hainao atao. Mihoatra lavitra no fantakaran'izay ny zavatra vitanao ary miteninao dia milaza fa ny hery miasa atao anaty dia afaka ampandesy ao anaty zavatra iveriko fa mihoatra lavitra no fisainako sy ny fahalalako. Zao nisy fanamasina iaraka aminao andro any alefa tokana amin'izay alefasany hoe itokana hita filofilo avy any amin'ny worship any ianao mitsy amin'izay letinentirety hoe ina zavatra vitan'i Jesosy raha izy daholo reny vokiso fahagaganany ao anatinao. Alleluia! Dia manomboka rehefa voky fahagaganany amin'izay na dia mijoro dia hitanao fa misy hery ao anatinao miomena situation amin'izay ohatra ny Davida mamo avy any amin'izay nalehany any. Eritreretinareo fa sola nefa zahatady ary mpatsaka mahery lava ranjanona rehefa izay combattant rehefa tonga Goliath amin'ny fifi izy ny afina tao anday avy any tovolahy vita ambin'ny folo taona mamony fahitana mety kely bonitika izy fa tany amin'ny solution an'Israël satria izy nanana le vision tadiava ka tsy fotoana mahendry ny olona tsy mifahafotsy volondohanao hoe expérimenté ho feno ka afaka mananatra resatsika mikasika momba ny fahaizan'Andriamanitra efa nisy lavitra talohanao fanamasina aza efa ilainao ny teny zay no entin'ny fanamasina ny fahaizamanao sy ny expérience nananany hatramin'izay ao amin'ny tontolo ara-panahy mamorona sy mamadika an'ilay teny ho tonga vokatra misy mazava dia ny fanamasina mamadika an'ilay teny ho tonga vokatra hita maso zay le ao anatinao ny fahaizamanao ny amin'izay ny fo avy ao amin'izay sambosamborony amin'izay zavatra tsy takatin'ny saina rehetrarehetra amaliny ianao sy ho famoronao fiainanao amin'izay izy zay ianao le atao hoe olona miavaka tsy maharentsika. Lalina ozy izy baiboly miantso ny lalina ao avy eo rehefa izay manomboka miteny amin'izay ianao rehefa azonao amin'izay izay nilainao avy any amin'Andriamanitra teny vahaolana teny fanasitranana lasa miseho le fahazakana. Mety misy olona le mihevitra sy mijery anao hoe olona tsy milamina ianao zao izy tsy mampanenina voateo ianao mitomany voavontoka ianao ny tena efa vita ny zavatra rehetra milamina amin'izay tazadelo fahina zavatra mitrangatao anao tena vita rehefa teo anao mitomany misy zavatra hitanao hoe Andriamanitra anao zavatra avy eo hitanao amin'izay fa ohatra misy zavatra miara-miasa maso zany zay fotsiny fa ny zavatra rehetra satria nahoana miasa tokona tsy takatra ny sain'Andriamanitra zao zay rehetra mila fahagagana rehetra zay rehetra mila mifanik'Andriamanitra miasa mikasika ny fiainana fomba tsy takatra ny saina amin'le digny ohatran'izay atsangano hoe tanan'izay olona zay zao zany sikrety alohan'ny arivo anao pratikitsika amen ary zay pratika zay alohan'ny arivo amary olo fiainanao eo miaintsika aloha androany amen mety efa maro ny olona manaritoky teo amin'ny toeranao mazany angavy anao aza mbola manaritoky aza miravoravo tanany misisi anao fa possible io manao voatra ny Elie rehefa tena ilainao io trangy me eny Elie zany ozy izy leva tamin'ny ava zao mandanao miakatra fa misasasasa be zatondrano izy zany efa miteniny aloha hoe hoavy mena fandanao efa lasa loha iaba dia lasa izy teo teny moatra amin'izay dia lasa izy ny anao fiakofoana teo dia teny tamin'ny Elisy izy ahoana efa misy raona ve wala tsisy neneneny sisy ketone zany iverenao fa tsisy an'izany tsisy zany dia ozy izy amin'izay Elisa avy any misy zavatra kely atraotrany foazina tanana kely atao antegna ny olona raha manohatra ny tanana ho tonga rahana amin'ny tatao vatavata sonana faran'izay tsy ravina marina mosary zany ny fonon'ny olona zany amen ary zany fonon'ny olona zany fononao anatinao zany zao le saina fotsiny nefa ny natao anatina éducation rationaliste be tena raha tsy tateraka kasika raha zany tsy mety ny zavatra rehetra plus un égale 2 fa tsisy an'izany plus un égale 1 zany Andriamanitra le mariazy ekeny sareo nofroyany izy roro Andriamanitra nanao tokantrano
Andriamanitra toy Galilée. Aveo ray zanaka fanamasina Galilée. Aveo 2 plus 7 et 2 plus 5 égale 5 000 plus 12. Efa manomboka mivoatra zany. Solis le logique anao mitsy pirina rehefa manao zavatra Andriamanitra. Azay faiza manao zay sy miariary amin'ny fiainanao androandro. Sy olona afaka ny anova ny sainy hiditra ao amin'ny teny anao ny arivo tia-pana tena zavatra vaovao be anao milaminy ho ady io amin'ny fomba tsy takaty ny sainao miseho ny fandresenao. Ianao ny mitonga grosy ny tananao ary didi-pitsarary-tana melohana ny Satana mandrakizay. Vao miteny ny Satana ianao alea amin'ny anaran'i Jesosy sy mila mirokoraka mafy be akory fa na miteny am-pahalaina ary ianao manoka manao an'izany dia manaiky izy rehefa takatra. Sika tsy kivy zany, sika tsy miraravitana zany fo Jesosy mpandesy tsika ary mandesy foana tsika miaraka aminy. Manano fahasahina manoka fotsiny fa mety io. Amen. Zay mahatonga Baiboly izy mbola tsy tany masina nenesa tompony izy an'izay anao olona miavaky aza mianatra zavatra efa hitan'ny olona mbola tsy izy zay. Zavatra efa ren'ny olona le tenen'ny olona hoe rianina sy raha ny problème io zao dolony nefa raha zay efa renao zay fa tsy zay le izy. Hita maso reny sofina moa zany dia be dia be zavatra reny sofina eto ambony tany fa mbola tsy zay le izy. Fa izy izy Baiboly zay mbola tsy hitany maso tsy renesa sofina mbola tsy hita tao am-po niza izy Andriamanitra no manina Andriamanitra io zavatra io ho azy ty azy. Zasy rehefa misy olona tian'Andriamanitra ary zay olona tian'Andriamanitra zay dia hita surprise tsara mititaka arivo ty. Menantsika amin'ny fanamasina fa tsika maneho an'izany. Amen. Tolona mbola be dia be mbola telopolo aho amina sika kely vetivety aloha ny vavahadysika mitana aloha toko faharoa anao ka mandimy fa sika hatra mandimy fa 13 alina izy dimy fa folo dia sika io sisy nanamaran'Andriamanitra zany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamantatra ny zava-drehetra dia ny saina lalina zay n'Andriamanitra azy fa izy ny olona malala ny ompon'ny olona fa tsy ny fanahin'ny olona zay ao anatiny ihany ary toy izany io tsy misy malala moa izy ny ompon'Andriamanitra fa tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany fa zao izy sika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo zao fa ny fanahy zay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika zay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Ianao zany raha tsy miaraka amin'ny fanamasina tsy fantatra hoe zavatra nomen'Andriamanitra anao misy zavatra efa nomeny anao fa tsy fantatrao raha tsy miaraka amin'ny fanamasina anao le lazaiko to zao nomeny fa tsy fantatsika raha tsy miaraka amintsika. Zany koa lazainay tsy amin'ny teny ampianarin'ny faheten'ny olona amin'izay fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy raha milaza zava-panahy amin'ny olona araka ny fanahy zahay. Betsaka ny fahetena voarainao mety mifamoatra amin'ny Baiboly na avy amin'ny ray aman-dreninao azy. Eny ampianarana nitaizany loatra amin'ny fahazaza fa Andriamanitra teny movanao. Paoly neka nanatsaina be mihitsy manapaka sinagoga ne Paoly apôstôly tany Saoly ary tonga dia décidé nitaingina nomistiny soavaly ary ndera amin'izay kristianina fa tena fampianaran-diso tena andarina amin'izay Jesosy fa Jesosy tsy manary ny ankaman'izany. Kristianina ny anjaina izy miteny hoe nao ianao manentsika fangasana ny antsika anao sisy Paoly rehetrarehetra hoe zany olona hoe ka tsy ianao tsy velona fa Kristy velona ao anatinao. Izy ara-miteny fa raha enjera ianao dia izy mitratra ao anatin'le izy. Dikan'izay zay manao tsinontsinonanao manao tsinotsinona azy. Alleluia. Ianao zany mila manana toe-po amin'izay manomboka izao zay manana azy aloha dia olona many an-danitra aloha dia olona madio fo. Ny olona any an-danitra dia olona be fitiavana. Ny olona any an-danitra dia olona tia mizara. Ny olona makany an-danitra dia olona tsy mpanao anompo. Ninona toko sy andimy vakino anaty Baiboly raha mbola isan'ny olona manao ampo ianao, misy olona haranao, misy olona manenkiry anao, misy olona mananina anao dia zao aovay ny Baiboly dia vito dia azo atao masonao ntsony fa zay madio ampo ihany no ahita an'Andriamanitra. Mananenterentsika toka ho fanatrehany ho vaina ny ato satria tsy zany zany hozy Jesosy raha tia ainareo tsy andanatoroy miteny raha tia ainareo dia hira ho ahy raha tia ainareo dia ekoakamiko raha tia raha tia ainareo dia tandrina ny teny zay mitandrina ny teny ihany tian'Andriamanitra zay tian'Andriamanitra zay mbola tsy hitany maso nandrenesa sofina nandretoampoizanizany man'Andriamanitra ho azy ka mananenterentsika verina fitiavana voalohany tsy haiko efa mety fitiavana quatrième zao ianao anina saika balancer misy ny vitesy verena prime tsy mahavety.
mety dokotera le izy mety trafatrina le izy miteny hoe misy fitosany ianao ka tokony dodina fa raha tsy zany dia mianaka amin'ny vatanao. Andriamanitra manfaidero izy hoe fampianarampianarana fanahy masina. Za tsy teteny hoe tsy tokony any amin'ny dokotera ny olona raha zay zakany fonao mandehana allo fa za teteny koa misy fampianarana meny fanahy masina. Tsy ahafantenao zany io, tsy ampaninina anao io. Ary Jesosy niteny hoe zavatra hita tao amin'ny fahavalo, fifitosana tsy avy amin'Andriamanitra avy amin'ny fahavalo. Dikan'izay raha fifitosana tsy avy amin'Andriamanitra le izy, tsy ampaninina zany le izy. Zay no lazainy Jesosy. Ka le izy rehefa misirisiny amin'izay lazainy Jesosy ianao, tsy nazon-devoly atao. Satria le fampianarana tsy avy any amin'ny fahaizan'olombelona. Fahaizan'olombelona tena hitiny ny olona ary matoy izy miteny miainga avy amin'ny nofo ny analizy. Fa ny anao anefa fanahy manapaka ny nofo satria inona ny raisonnement scientifique mametraka fa tsy maintsy alaina rano olona dia zay ny ataonan'izy ministre pasteur amantarana hoe inona ny microbe na inona ny zavatra any amin'ny rano mahatonga ny aretina. Zay ny olombelona fa n'Andriamanitra tsy zay ny fona dia mametraka fa ny fanahy indray manapaka ny nofonay. Ahoana le izy raha ny fanahy zay nanangana Jesosy tamaty ny ao anatinareo zay fanahy zay mamelona ny tenina mety maty. Dikan'izay manam-pahefana eo amin'ny nofo ny fanahy ary ataony sy olona izy tamin'ny Jesosy nitsangana tamaty. Raha efa maina ny lasa velona, raha efa manty efa 4 jours 3 jours zafady taopasana tao efa mana daholo ny zavatra rehetrarehetra nefa tena fakopaka ary avy tonga amin'ny fanamasina namboariny daholo. Fifitosana teny amin'ny andro ny daroan'le maran'ila romanina rehetra tsisy hita daholo. Ndratrarehetra teny amin'ny vatany rehetrarehetra tsisy fery sisy anapetrana zay tonga ny Tomasy sy ny izy ve io satria Tomasy apôstôly izy fa scientifique be izy. Le deux izy izy io mahatoto zany misy raha mity zareo tanako sy lavo ohatra zay ny le fotsika raha ianao hitina mitovy amin'ny fahiren'olombelona tsisy antony tokony antonan'Andriamanitra. Zay le manompo Andriamanitra velona extraordinaire supernatural. Alleluia. Miantoka ato mahavatsika eto sy hoe antany fahiren'olombelona betsaka amintsika eto ny olombelona manam-pahendrena. Docteur Mambrano Somazoana vita amin'ny fianarana hatrany Strasbourg tena navita zany atao momba amin'ny pharmacie zany mamahay mahafantatra momba an'izany izy. Raha resaka momba ny médecine ianao misy docteur sy professeur be dia be mihaino aheto anao hoe mandana fa olaino dia izy tsy afaka hiteny vavaka hoanao zany dia mandana moa fa sitrany ianao fa laino ny rahanao moa dia ataonao dia ianao tena misy azozazao mila mila tapabory ianao manana zao eny zao koeriko tena tonga dia gratuit nefa zavatra mitranga fifitosana miala ny sofina marenina mandreny jamba mahiratra moana miteny malemy matanjaka satria ny antony dia tsotra le Andriamanitra mpamorona tonga ho garaziny ianao. Ianao raha makany amin'ny dokotera le olona mpitsabo mena fahasoavana. Alleluia. Tsy ratsy izy fa menanena azy izy misy ilana azy le olona ray matonga menan'Andriamanitra zay fahasoavana zay fa ianao zany raha ohatra ka tianao mikarakaray dia afaka makany fa raha tianao mikarakara pahary tonga dia direct dia mety koa satria pahary ianao afaka mikasika anao fotsiny izy fofonainarana nataony tamin'ny fofoka dia tonga olombelona zany fo zany anany fa possible zany. Alleluia. Asaka azo zavatra zaraina anao na tsy azo asaka ny ataonan'izay nahazo zavatra zaraina fezy tatao raha ho ampitahina ary hitako anao ny arivo fa hikasikasika ny fiainanao fomba tsy takatriny saina amin'izay Andriamanitra. Reo vesatra rehetrarehetra zao manompoka androany bahibahy daholo olona mahafantatra ny tokony ataony ny olona tonga eto androany. Satana zao sady tsy ambinina ny zavatra ataony tsy ampaninina akory le izy efa azonao ny tokony alohan'ny fotoana hodinao fa raha misy fanesena tokony hitranga androany anomezana voninahitrin'Andriamanitra amin'izay vavolombelona tsara tiky eny ambavanao. Misangana ny toerana nisy ianao no arivo misangana ny toerana nisy ianao misangana ny toerana nisy ianao.